Ravana malala, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ny mbola ahafahantsika indray miaraka eto amin'izao fandaharana izao. Mba ho fiangonana tsy misy pentipentina. Izay ny lohahevitra ankapobeny efa niarahantsika teto. Androantsika dia iresaka ny amin'ny hoe ny mazava-dehibe ny asa farany ataon'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina. Ndao hivavaka isika hangataka tari-dalan'ny fanahy masina. Andriamanitro Rainay any an-danitra, sotranao indray izahay satria ianao no andamina ny programam-piainanay, dia indreto izany izahay tafaraka eto indray ary hanovoery avy amin'ny soratra masina indray. Dia angatahnay ianao Andriamanitro mba hanome anay ny fanahinao masina, ilay fanahy masina izay nanindry mandry an'ireo mpanomponao nanoratra ny soratra masina. Dia izany fanahy masina izany koa no tianay mba hanazava ny hevitra izay ao anatin'izany soratra masina izany. Dia maniry izahay ny mba azo famelombelomana avy amin'izany, mba azo hery manokana avy amin'izany teninao izany. Tononinay amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ravana malala, tsy tapitra teo amin'ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny akarany any an-danitra akory ny asa nataon'i Kristy mba ho fanavotana antsika. Tsy hoe rehefa lasa niakatra any an-danitra Jesosy dia vita ilay drafim-panavotana. Tsia, mbola miasa ho antsika izy any an-danitra amin'izao fotoana izao. Mazava tsara ny fanambarany soratra masina ny amin'izany. Ndao isika hamaky ny Hebreo 4:7 azafady. Hebreo 4:7 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Hebreo 4:7 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 9. Ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotony. Manana mpisorona be toy izany isika, dia ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra, mpanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy tena tabernakely izay naorin'ny Tompo fa tsy olona. Fa ny mpisorona be rehetra dia tendrena hanatitra fanomezana sy fanatitra, ary amin'izany dia tsy maintsy mba manan-katerina koa izy. Koa raha ety ambonin'ny tany dia tsy mba ho mpisorona akory izy, satria misy rahateo ireo manatitra ny fanomezana araka ny lalàna, dia ireo manao fanompoam-pivavahana amin'izay endrika sy aloka ny zavatra any an-danitra, tahaka ny natoron'Andriamanitra ny Mosesy rehefa hanao ny tabernakely izy, fa hoy izy, tandremo mba ataonao araka ny endrika izay naseho taminao tao an-tendrombohitra ny zavatra rehetra. Ravana malala, ilay fitoerana masina na tabernakely tety ambonin'ny tany nampanaovin'Andriamanitra ny Mosesy, nataon'Andriamanitra mba ahafantarantsika ny miseho any amin'ilay tena fitoerana masina any an-danitra. Mahagaga ny fahendren'Andriamanitra. Nasehony an'i Mosesy ilay izy, dia nitenen'i Mosesy hoe aoka mba ho ataonao araka ilay nasehoanao mihitsy ilay izy. Dia ny zavatra rehetra atao ao amin'ny fitoerana masina io aza dia toromarika avy any an-danitra daholo, satria ilay ataon'i Kristy izay manao ny asan'ny mpisorona be any an-danitra no naseho tamin'ny asa nataon'ny mpisorona sy ny mpisorona be tety ambony tany. Nanao an'izany Andriamanitra mba ho takatry ny saintsika hoe inona no miseho any amin'ny fitoerana masina any an-danitra ankehitriny. Mba ho tena mazava amintsika fa mbola manohy ny asa amin'ny drafitra hanavotana antsika Jesosy, na dia efa any an-danitra aza, na dia efa niakatra any an-danitra aza, satria any amin'ny fitoerana masina any an-danitra no tena hanaovany ny asa mampisorona sy mpisorona be azy. Ka tamin'ny fitoerana masina tety ambonin'ny tany dia misy efitra anankiroa ary fanompoam-pivavahana karazany roa. Ny efitra roa dia ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra. Ny fanompoam-pivavahana fanao isan'andro no atao ao amin'ny efitra masina, ary ny fanompoam-pivavahana
fanao isa-taona kosa no any amin'ny efitra masina indrindra. Ilay fanao ao amin'ny efitra masina tsy anam-potoana andiniana an'izany moa tsika fa zay fitiniko fotsiny ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny testamenta taloha. Ilay fanompoam-pivavahana fanao isan'andro ao amin'ny efitra masina dia ilay fanelanelanana mitohy ataon'i Jesosy ho antsika. Mivavaka ho antsika izy, tonga ao aminy nivavaka zay asandratsika dia izy no mitondra azy makeo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Zany no mahatonga azy miteny hoe ninona angatahinareo amin'ny ray amin'ny anarako, manao arak'izay toromarika omeny itsika mba hatonga ny fivavahantsika mba izy manelanelana azy mitohy makany amin'Andriamanitra. Ilay fanompoam-pivavahana fanao isan-taona ao amin'ny efitra masina indrindra dia io ilay asa fitsarana farany zay ataony ao amin'ny efitra masina indrindra. Ohatra n'ilay mpisorona be makao amin'ny efitra masina indrindra tamin'ny fanompoam-pivavahana tetỳ ambony tany, dia ohatran'izany koa Kristy, ilay mpisorona be tsika efa ao amin'ny efitra masina indrindra izy zao. Ny fanompoam-pivavahana fanao isan'andro dia ahazoana famelan-keloka, voavela ny heloko. Ohatran'izany koa Kristy mamela ny helokontsika izy amin'ny fanelanelana nataony. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somariny izy ka mamela ny helontsika. Fa ilay fanompoam-pivavahana fanao indre mandeha ihany isa-taona, mpisorona be ny manao azy ary eo amin'ny efitra masina indrindra ny anaovana azy, dia izay mihitsy ny tandindon'ilay fanompoam-pivavahana ataon'i Kristy amin'ny mahampisorona be azy ao amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra, izay ikosehana ny fahotanin'ireo rehetra izay anaovany ny asa fanelanelanana. Rehefa manao ny asa fanelanelanana ho ahy ao amin'io fanompoam-pivavahana ao amin'ny efitra masina indrindra, io Jesosy ilay asa fitsarana dikan'izay dia voakosoka tanteraka ny fahotako rehetra, dia tonga amin'ilay hoe tsy ho tsarovana intsony ny fahotany. Tsy ho tsarovana intsony, tsy hoe voavela fotsiny ny heloko fa voakosoka tanteraka mihitsy. Ary nresantsika hoe Kristy manao ny asa mahampisorona be azy ankehitriny ao anatin'ny vanim-potoana ny fitsarana farany isika ankehitriny. Rehefa vita io asa ataony io dia iseho eny amin'ny lanitra izy. Izy manao ny asa any, tsika ety ambonin'ny tany kosa mampiehitra ny fontsika mibebaka mangataka fanadiovana antsika, ary mitaona ny hafa ihany koa mba hanao ohatran'izany ataontsika izany, mba hatsiaro malahelo noho ny ratsy izay natao. Izany mantsy ny atao hoe mibebaka, tena mahatsiaro mihitsy hoe tena ratsy, maharikoriko atsika mihitsy ny zavatra tsy tsara izay nataontsika, ary dia feno tanteraka ny faraisen-dahatra fa tsy hanao an'izany intsony. Fa tsy hoe ny ao anaty mbola te hanao an'ilay izy, fa saingy sao dia tsy voavonjy eo ka, sao dia ahitàn-doza eo ka, dia tsy manao. Tsy izay ilay mibebaka, fa mahatsiaro ory noho ny fahotana azy vita. Io moa zany dia misy manafangaro ihany koa ilay hoe ory noho ny fahotana azy vita. Miory isika noho ny faharatsiana izay nataontsika tamin'ny lasa, fa isika kosa nefa eo am-piandrasana an' Jesosy dia natao hidera azy, natao hankasitraka azy, ary natao hifaly ao aminy, mifaly ao amin'i Jehova, mifaly mandrakariva. Eny na dia ao anatin'ny fahoriana aza dia mifaly ao anatin'izany fahoriana izany, satria izany koa ny antsoina anareo, hozy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romanina, ka miory noho ny fahotana isika, vavolombelon'ny hatsarana isika, hoe tsara ny tompontsika, midera azy, maneho amin'ny hafa fa sambatra ny miaraka aminy, tsara ny manompo an' Jehova, mifaly ao amin'ny fanompona azy, manompo azy amin'ny fifaliana, fa miory kosa any anaty any noho nireo tsy nety efa vita tamin'ny lasa, satria ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fitsarana isika izao.
ry havana malala, ny fanadiovana ny fitoerana masina tety ambonin'ny tany, ilay atao indray mandeha isan-taona, dia tandindon'ny Kristy manadio mikosoka tanteraka ny fahotan'ireo olona izay voavonjy any an-danitra. Ary zany no voalaza ao amin'ilay Daniela 9:9 teny 4:12. Tsara ny atsiaivantsika kely an'io ho an'izay efa nandre, fa raha mbola tsy nandre mihitsy ianao dia taddio zany zao fa ao anatin'ny vanim-potoana fanadiovana ny fitoerana masina any an-danitritsika izao. Daniela 9:9 teny 4:12. Ary hoy izy tamiko, 740 andro ary no ny afaka zany dia amin'izay vao hodiovina ny fitoerana masina. Fanadiovana ny fitoerana masina. Ny testamenta roa dia milaza an'izy io ho andro fanavotana. Ny andininy hafa dia miteny amin'izy io ilay andro fitsarana. Efa ao anatin'izany fotoana izany isika izao. Ilay faminaniana 740 andro moa zany dia rehefa notarihy ny fanahin'Andriamanitra, ireo mpanompon'Andriamanitra maro mpandinika ny fanahy faminaniana, dia nahita fa tapitra tamin'ny 4,740 io daty io feim-potoana io, 4,740. Fa ny kajy marina, ny daty dia marina, ilay 740 andro na 740 taona ara-paminaniana. Marina io. Fa saingy ny diso tamin-dry zareo dia neveriny ilay hoe fanadiovana amin'ny fitoerana masina dia hoe Jesosy avy eny amin'ny ranolanitra. Zay no nampisy an'ilay fahadisom-panantenana lehibe teo amin'ny tantaran'ny fiangonana kristianina. Nisy ireo mpanavao fivavahana mpandinika ny soratra masina moa zany dia nijery dia nahita hoe 4,740 hodiovina amin'ny fitoerana masina. Dia tonga dia niteny fotsiny zareo hoe ho avy zany Jesosy 4,740. Tsara ny manamarika amintsika fa tamin'io fahadisom-panantenana io, tena mafy ilay fahadisom-panantenana, ary rehefa voalaza ny Apokalipsy 10 hoe isy olona ho diso fanantenana amin'io faminaniana io, ka dia mamy tao ambavany, fa rehefa nateliny ilay izy, rehefa niainany ilay faminaniana, niainany dia narary ny kibony, nankarary ny kibo. Mamy dia mamy teo ambava. Ilay fahadisom-panantenana tena mafy tamin'ireo vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany. Sasany moa rehefa diso fanantenana tamin'io dia niala na ny fivavahana amin'Andriamanitra tsy nataony intsony. Fa ny sasany teo mihitsy ny voatena natonga azy vao maika hikaroka no hoe inona marina ny tena hevitra ny faminaniana. Dia fantatritsika ny toy ny tantara fa fanadiovana ny fitoerana masina, ny fanadiovana fitoerana masina voalaza eto, ilay fanadiovana fitoerana masina any an-danitra, ny andro fitsarana, ilay andro fanavotana. Efa nanomboka izy io zany tamin'ny fiafaran'ny 740 andro. Ary itsika izao zany dia mbola ao anatin'izany vanim-potoana. Mbola tsy vita io, matoa Jesosy mbola tsy tonga. Ary araka ny efa niresantsika tany aloha hoe tsika mihitsy mbola andrasan'i Jesosy. Andrasan'i Jesosy tsika mba ho tonga eo amin'ny fibebahana. Tsy tia nisy ho very fa mba samy ho tonga eo amin'ny fibebahana izy rehetra. Kanefa tsy afaka hiandry hatrany amin'ny fotoana tsy voafetra Andriamanitra. Fa efa niandry izy. Zany mahatonga antsika mbola eto. Efa tamin'ny 4,740 nanomboka io fotoana io, azony nataony namita an'io, tao anatin'ny fotoana fohy dia tonga amin'izay izy teny amin'ny ranolanitra. Fa maharo-po aminareo izy, maharo-po amintsika izy, ka samy mbola tiany ho tonga eo amin'ny fibebahana isika rehetra. Ry havana malala, midika ho fikosehana ny fahotana ny fanadiovana ny fitoerana masina. Isaorantsika Andriamanitra noho izany, ny amin'ny anekeny ny hikosoka, tsy hoe amela fotsiny ny helokontsika fa hikosoka tanteraka ny helokontsika mihitsy. Fa isika kosa dia angatahina isika mba ho isan'ireo izay anaiky ny mazanak'Andriamanitra, dia mba i Kristy no mpanalalana antsika
amin'izany fotoana izany. Zao ny voalaza ny vakitsika farany Hebreo 4:7 dia ny 4:4 ka hatramin'ny 4:4. Hebreo 4:4 4:4 ka hatramin'ny 4:4. Koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra, dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ilay efa nekentsika. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalahy mpanahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika, kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika hanantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Velona amin'ny andro mahory tsika izao, amin'ny andro farany eo amin'ny tantarany tany. Aoka isika hanantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny fahasahiana, satria efa nanaiky an' Jesosy ho mpisorona be antsika. Ary ilay mpisorona be antsika io, no izy no ny famendriany, no asaitsika manantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Masin'Andriamanitra, masina ny seza fiandrianany, tsy fasahisahi-poana no entsika manantona an'izany. Fa raha tena handray an' Jesosy ho tompontsika, ho mpamonjytsika, ho mpanalalana antsika amin'Andriamanitra isika, izay ihany ny fomba tokana asaitsika manantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary izay koa ny fomba tokana ho entsika miatrika ny fitsaran'Andriamanitra, ho entsika miatrika ny andro fitsarana. Ry havana malala, hitahy anao anie Andriamanitra, hitahintsika anie Andriamanitra, mba ho isan'ireo izay afaka ny hanantona ny seza fiandrianana amin'ny fahasahiana isika, no izay efa ataon'ilay mpisorona be antsika, ary ho afaka ny ho ampidirina any an-danitra rehefa tonga ny fotoana izay notendreny, ary dia ho eo anatrehan'Andriamanitra, ho eo amin'ny laon'ny ranomasina fitaratra, hidera azy, hiaraka amin'ny anjely, hidera azy andro aman'alina. Ndao entsika mbavaka izany. Andriamanitra rainay any an-danitra, endre zany amin'ny teny fikasana avy aminao, noho izay nataon'i Kristy, ilay mpisorona be anay, izay mifona ho anay amin'ny fitoerana masina indrindra ny an-danitra amin'izao fotoana izao, dia azonay atao ny manantona anao, manantona ny seza fiandriananao amin'ny fahasahiana. Ka dia manantona anao izay Andriamanitra, angataka ny hanamboaranao anay, angataka ny hamonjenao ny fiainanay, mba ho isan'ireo izay ho azo ampidirina any an-danitra, na dia mpanota aza, na dia tsy mendrika aza, dia ho vonjenao ho afaka amin'ny fahotana, noho izay efa nataon'i Kristy ilay mpisorona be, ilay namela ny elokay tamin'ny fanatitry ny rany isan'andro, ary ilay mifona ho anay eo amin'ny efitra masina indrindra, ka manadio mikosoka ny fahotanay rehetra, mba tsy ho tsarovana intsony. Andriamanitra matoky izay fa miaino an'izany vavaka izany ianao, satria tononona isangatanay amin'ny anaran'i Kristy, ilay mpisorona be anay, mifona ho anay any amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra, izany vavaka izany. Amen.